Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Hono a move efa tsapanao fa no tiavina ianao noho izany dia mba mitiava ihany koa. Nomena maimaim-pona tsy nisy tambiny ianao ka mba manomeza ihany koa. Navela ny elokao dia mamelay eloka ihany koa. Eny, mizara tsiky sy fitiavana amin'ny manodidina anao. Ry mpiaino namana, tiavo ny mizara, tiavo ny manome, ary ataovy amin'ny fonao izany dia ho hitanao ny fitahiana sy ny valosoa izay omen'Andriamanitra anao. Toetra an'Andriamanitra mantsy ny mitia, ny manome, ny mamela eloka, koa irian'Andriamanitra raintsika any an-danitra ihany koa ny ananantsika izany toetra izany. Mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandriny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Mateo 5:5-7. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa am-pofazamalaina, fartomotrany andro izay. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Izahay dia faly mandrakariva tafahoana aminao mpiaino amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, ka dia miaraba sy mirarisoanao eo ampanarahana izao fandarana izao. Ny olombelona tsiraray dia samy manana ny fihetsepoany avy. Voateraka ny olona dia efa samy manana izany atao hoe fihetsepo izany. Amin'ny ankapobeny dia tsy hoe tsara na ratsy ny fihetsepo, fa iriray izay misy lanjany amin'ny alalan'ny fahalalana azy sy ny fahaizana miatrika azy. Koa inona ary ny atao hoe fihetsepo? Ny fihetsepo dia zavatra iainana ao anaty eo izy io, ary mety ho tafavoaka ety ivelany, vokatry ny fahatsapana zavatra iray miatra amin'ny tena, izay atao hoe miatra na manodidina ny tena izany. Mety olana io, na zavatra misy eo hoe mety mahafaly, na fisehoan-javatra izay mitarika fanekena na tsy fanekena iny zavatra iny. Ohatra hoe vokatry ny fanekena ohatra dia mety faly ianao, mety misaotra, mety mankasitraka, mety mitomany, zany dia vokatra fihetsepo avokoa. Raha ohatra indray misy hoe mivokatry ny tsy fanekena dia mety tezitra ianao, mety mandaa, mety sosotra, mety mikikika, mety malahelo. Zay zany vokatra fihetsepo amin'ny tsy fanekena. Fa inona ny olana? Ny olana dia zao: ny tsy fahaizana miatrika ilay toe-javatra amin'seho ka tsy mahafehy ilay fihetsepo, hany ka lasa manaonao foana. Matetika mantsy rehefa misy zavatra misy eo izay mitarika tsy fanekena ao anatin'ny tsika, indrindra isika tanora, dia eo no miteraka ilay fihetsepo. Ohatra hoe tsika tanora, ohatra tsy avela mitia, na tsy avela miaraka amina namana anankiray, na tsy avela mivoaka alina, ohatra zany. Na koa hoe tsy afaka mifanerasera amin'izay namana iverintsika fa tiantsika. Ao koa ohatra hoe misy amintsika trapaoriana dia mety hoe ny lozam-bady na ny lozan-janaka. Eo zany miteraka ilay tsy fanekena sy ilay fihetsepo. Ahoana no isehoany zany fihetsepo zany? Ny endrika isehoan'ilay fihetsepo dia
mety hoe ao ny fahasarotana eo amin'ny fomba fisehony ety ivelany. Iray mahatonga izany olana izany ohatra de sosotra amin'ny tenanao ianao, de mipetraka amin'ny fanontaniana goavana izay tokony hovaliana io fanontaniana io de hoe nahoana moa aho no sosotra amin'ny tenako. Io zany fanontaniana mipetraka amin'ny tena hoe maninona ny sosotra amin'ny tena, de melony amalinan'io fanontaniana io dia tiana ny mampafantatra anao fa ao anatin'ny tenantsika eo dia misy firafitra ara-psikolojia maromaro. Misy firafitry ny tsy fahatongava-tsaina ambany. Dia ao misy le firafitry ny tsy fahatongava-tsaina antenantenany, de misy ny firafitry ny tsy fahatongava-tsaina ambony. Dia mandalo indray ianao le hoe sehatry ny fahatongava-tsaina. Zavatra tsy maintsy lalovana zany ireo. De ao koa hoe misy hoe zaho ambony ara-panahy, zaho miatrika ny firafitry ny fahatongava-tsaina iombonana. Ka mahatonga ny olona ray ho sosotra amin'ny tenany de zao, noho izy miaina ao anatin'io tsy fahatongava-tsaina io. Rehefa tsy tonga saina zany ny olona anankiray dia matetika no sosotra amin'ny tenany izy, dia matahotra ny tenako menatra ny tenako azy masosotra ny tenako. Ao ny hoe fahasarotan-kenatra, nahoana no saro-kenatra? Fahatsiarova-tena ho tsy mahavita zavatra tsara. Fa maninona no tsy mahavita zavatra tsara? Ny fihetsika mitavozavoza, maninona ako no manao zany fihetsika mitavozavoza izany? Ny tahotra ny mety fanaratsiana ataon'ny sasany izay miteraka tsy fahombiazana amin'ny tena. Zany dia fahasosorana amin'ny tena avokoa. Tsy afa-panadinana ny tena dia tezitra amin'ny tena. Tsy resiko lahatra le olona anankiray ohatra, dia tezitra ianao satria tsy maharesy lahatra amin'ny izay zavatra izay. Tsy voavahako ny olana mahazo de miteraka adi-tsaina tsy voavahanao mihitsy io de sosotra amin'ny tenanao ianao. Tsy afaka naneho ny alahelo tsy afaka naneho ny hevitra, tsy afaka ny teny zay tiako atao, tsy afaka ny teny zay tiako iainana, de tezitra amin'ny tenanao ianao. Tsy mahatsapa tena ho mendrika sy marina ary mahavita zavatra, zany toetra zany, zany fihetseham-po zany dia mahatonga anao ho sosotra amin'ny tenanao avokoa. Misy toetra maromaro reo, misy fihetseham-po maromaro reo izay mahatonga anao ho sosotra amin'ny tenanao. Dia inona ary ny vahaolana? Sosokevitra atolotra dia izao hoe jereo ampahamarinana ireo lafi-toetra tsara sy ireo lafi-toetra ratsy anananao, dia saino tsara fa ho hitanao fa tsy dia manao ahoana loatra io lafi-toetra ratsy anananao io. Jerenao zany hoe inona ny lafi-toetra tsara ananako, inona ny lafi-toetra ratsy ananako, dia mipetraka tsara ianao ampahamarinana. Dia eo mandanja lanja eo ianao inona daholo ny tsara vitako, inona ny ratsy, dia ho hitanao fa tsy dia manao ahoana loatra. Kely sy bitika io lafi-toetra ratsy anananao io. Faharoa dia zao hoe miazaham-pamalinana mba andresy ireo zava-manahirana izay tsy resinao teo aloha. Miazaham-pahamalinana. Misy zany zay zavatra tsy resinao teo aloha, zay zavatra nanahirana anao teo aloha, dia ezao resena am-pahamalinana. Aoka mba ho malina tsara zany. Misy zavatra ray tsy resinao mihitsy, ohatra hoe ianao dia mpanao baolina anankiray, tsy resinao mihitsy ilay famonoam-baolina, dia ezao am-pahamalinana, ezao vitaina tsara zany zavatra zany. Fahatelo, aza fenina ao anatinao ireo toetra tsara anananao. Sika rehetra, ny olona rehetra dia manana toetra tsara daholo, ka aza fenina fa ezao avoaka ho fantatry ny olona rehetra hoe manana toetra tsara ianao, dia hitanao fa resinao zany zavatra zany. Fa efatra, teo amin'ireo zavatra tsy vitanao teo aloha dia avereno andramana indray, ka atsarao sy ovay ny fomba fanatanterahanao azy. Ohatra hoe mpandroso sakafo ianao any amin'ny efitrano fisakafoanana anankiray, tsy vitanao mihitsy ilay mandroso sakafo, fa namaky vilina namaky vera foana ianao,
dia ezao foana iny ary atsarao ny fomba fanataterahanao azy fa ho hitanao fa tsy maintsy vitanao zany. De teo masom-bahoaka ianao raha inona andeha iny de sendra ny anjera tapoka na nosilifatra de menatra ianao satria namakivaky vahoaka. Dia raiso ny andraikitra amin'ny manaraka de ianao mihitsy manolora tena mba aseho hoe afaka mamakivaky ny vahoaka io ianao fa vitanao ary rainao tsara zany satria zavatra toetra tsy maintsy horesenao. Ezao avokoa ny amoaka re toetra tsara vitanao fa vitanao fa isongadina ianao rehefa nandramanao avokoa zany rehetra zany. Isika tanora dia entanina mba anao fanandramana mihitsy fa raha misy zavatra tsy vitanao dia andramo mihitsy ary reseo fa tsy maintsy vitanao zany na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana. Aza manaiky akivin'ny olona anankiray ianao raha tsy mahavita izany zavatra zany fa vitanao eo ary ataovy masaka ao an-tsainao isanandro fa hoe vitako de ho vitanao zany zavatra izany. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Zay no masaka azona tolotra anao indray mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Landormisa Joely. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Fifaliana hatrany no anolorana ny fiarabana ho anao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manahoana tompoko? Ampitomboina ho antsika mandrakariva ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Tahaka ny mahazatra antsika manasana aho mba hiombona ao anatin'ny vavaka fohy izay ho tononona manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehova rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay, ray tianay, ary mahafantatra ny momba anay rehetra,
amin'ny alalan'ny zanakao no anatonanay ianao indray ankehitriny. Ny fanahinao no ampanakery ny teny rehetra ho lazaina, dia anana ny ako ny any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dia be ho amin'ny fiainana mandrakizay so amin'izao fiainana izao koa. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tianay. Amen. Amin'ny Romanina 9:12 manao hoe: izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy maimaimpona kova ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra, toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe: ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampaherezana sy ny sisa izay mety ilainao rehetra androany, dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany. Eo amin'ny fampianarany ianao hangataka amin'ny isanandro izay ilainao sy sahazanao anio, na ny fitahiana ranofo izany na ny ara-panahy koa, dia tiany ny ahatsiarovanao tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny fikarakarany tsy tapaka ianao, ary tiany koa amin'ny alalan'izany ny anananao firaisana aminy. Amin'izany firaisana amin'ny Kristy izany, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ireo fahamarinana voarakitry ny soratra masina, dia ho toy ny fanahy nona ho vokisana isam-potoana ianao. Andro iray ihany no omeny antsika, fa tsy roa isaky ny mandeha. Ary raha miteny amiko sy aminao Andriamanitra manao hoe: indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena, dia ankehitriny havaozina isanandro izany, tahaka ny anavaozanao isanandro ihany koa ny fivavahana manao hoe: omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ka amin'ny famerenanao izany vavaka izany androany no anavaozanao ihany koa ny fiankinanao sy ny firaisanao aminy. Koa satria andro iray ihany no omena antsika isaky ny mandeha, dia hoy ny apôstôly Jakoba ao amin'ny boky nosoratany, Jakoba 4:14 sy ny 15, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy mahalala ny ampitso ianareo, fa aleo manao izao raha sitrapony ny Tompo, ka velona izahay, dia ataonay izao na izany. Koa noho ny sitrapony ny Tompo fa nomeny andro iray tombo ny havelomana indray ianao, dia aoka atolotra ao an'Andriamanitra izany andro izany. Hoy ny torohevitra avy amin'ny fanahy masina nomena tamin'ny alalan'ny mpanompo vaviny iray antsoina hoe Ellen White, manao hoe: manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra raha vao maraina. Izany no atao voalohan-draharaha indrindra. Aoka ny fivavahanao ho toy izao: raiso aho Tompo, ho anao manontolo, ny fikasako rehetra apetrako eo an-tongotrao, tomoera amiko, ary aoka ny asako rehetra hatao ao aminao. Atolory azy arak'izany ny fikasanao rehetra, mba ho tanterahiny na ajanony araka ny fandaharana asehony ianao. Farany ao amin'ny bokin'ny Hebreo 4:17 dia toy izao no lazainy ny tenin'Andriamanitra. Hebreo 4:17 amin'ny anaran'i Jesosy: dia mametra andro anankiray indray izy, milaza ao amin'ny Davida hoe: anio, araka ny voalaza hoe: anio, raha iainy ny feony ianareo, aza manamafiny ny fonareo. Tsy milaza akory ny Baiboly eto manao hoe raha ampitso na koa hoe amin'ny hoavy, fa hoy izy aminao manao hoe anio. Mandrakizay Andriamanitra, tsy mba misy hoavy na hoe omaly sy raha ampitso, fa izay antsointsika hoe ny lasa sy ny hoavy, dia ankehitriny mandrakizay ho azy, ary ny fiainany
dia ankehitriny tsy misy fiafarana. Ny olona nefa dia voafetrany ny fotoana iray ihany, dia ny anio sy ny ankehitriny. Koa raha miteny aminao Andriamanitra androany manao hoe anio raha iain'ny feno ianao, dia aza manamafy ny fonao. Dia te ilaza izy manao hoe ankehitriny amin'izao fotoana izao indrindra no tiany hanao safidy ny hiaino na koa tsy hiaino izay lazainy ianao. Safidy tsy maintsy ataonao sy avaozonao anio dia ilay ankehitriny avaozona isan'andro sy amin'izao fotoana izao izany. Raha miteny Andriamanitra eto aminao hoe anio, dia satria amin'izao fotoana izao ny fitiavany no omeny ho anao. Amin'izao fotoana izao izy no miondrika mijery anao. Vonina ny anome izay rehetra ilainao, izay zavatra rehetra efa nataony sy izay fanelanelana nataony ankehitriny any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra ray, izay rehetra azo ny atao ho anao, izany rehetra izany no atolony ho anao anio, izany hoe amin'izao ankehitriny izao. Raha mandeva antso ho anao Andriamanitra anio, dia satria vonina ny hita ianao izy anio, vonina ny andray anao miaraka amin'izay fitakianao rehetra izy anio, vonina ny amonjy anao izy amin'izao ankehitriny izao indrindra. Fa endrena noho izany, ny anarinao sy anesoranao, tsy ho ao amponao ireo fanahinao sy amin'izay ilainao rehetra amin'ny ho avy. Marina fa tsy nampanantena ny anala ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny lalana ombantsika Andriamanitra, fa mampanantena kosa izy fa hanome anao ny fitsaharany sy fiadanany anio. Koa eo amin'ny toerany ny fitarainana noho izany, izay manjosy vokatry ny fanahina, dia andeha izasy ianao hiombona amin'ny mpanao salamo ka hira hoe misaoran Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Salamo 7:1 sy 2. Isaotra isika satria vonina anome izay rehetra ilainao anio Andriamanitra, ary ny anio dia avaozona isan'andro fa miantoka ny ho avy ihany koa izy. Aza manahy fa misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo. Hotahiny ianao anio. Amen. Atolodroanao isainako andio sio mandraky izay raiso sy tario hitoetre ho anilanao na de tsy mendrika ho zanaka sofateo ianao Jesosy solo ny elokay zay nahatonganay tsy ho very mandraky izay no ny fitiavana eny sambatra zay mitoetre ho akaikinao tsy maray satria Jesosy no nitantana nidi nitantana nidi. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana
voakarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady. Iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honore, teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Fifaliana ho an'ny radio adventista iraisam-pirenena ny tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honore isika ao anatin'ity fandaharana ity. Faly miarahabanao tonga soeto amin'ny fandaharana tompoko. Faly miarahabanao fanja dia faly miarahaba amin'ny mpiaino rehetra manerina ny vonin'ny tany. Ia, mahakasika n'inona indray re izany tompoko no fandaharana no manao atolotra ho an'ny mpiaino. Kasika ny fomba fanaovana tanjanakanana ambony latabatra. Izay no endrika amintsika indray amin'ity androany ity. Ity fomba iray ity izany dia hita hoe mahomby sady tsara no maroroka tsara noho ny zanakanana na zanaka voankazo. Izay zavatra tiantsika hoe atao tanjanakanana aloha izay vao afindra dia ity fomba ity izany araka amin'ny fikarohana nataonay dia io no ahitantsika tombontsoa kokoa noho n'ilay tanjanakanana tonga dia ry amin'ny tany. Ny antony voasoroka 700 izany ny aretina sy ny bibikely izay saika hanimban'ny zanakanana, ary ny vokatra miakatra dia azo lazaina hoe tena tsara, dia ny fantaniana amin'ny fanafody koa mihena noho n'ilay tonga dia ataontsika eny amin'ny tany. Ny zavatra tsy maintsy ilaina rehefa ohatra hoe hanao an'ity tanjanakanana ity tsika dia izao. Manao karazana latabatra misy tongony izany tsika. Izany hoe raha tena ataontsika fiainana izany ilay izy dia tsara raha mandrafitra latabatra mihitsy. Raha ohatra moa ka hoe tsy manana fahefana amin'izay ianao dia maka tsatoka anankiefatra vaventy na boiron ireny tsika, 4, dia avy eo ataontsika rafitra ohatrany hoe manao latabatra fa asiantsika sisiny kosa ilay izy izay mahatratra eo amin'ny 20 cm ny sisiny hazo fisaka ataontsika manodidina anazy. Dia mila koa tsika hazo fisaka mitandahatra na volontsangana voarary ataontsika lafika eo amin'ny latabatra rarintsika eo. Dia maka tsika volontsangana tanora anaovana sarony lay, satria mila lay izany ity tanjanakanana ambony latabatra ity mba hiarovana ohatra hoe danikandro be loatra, orana be mipatrapatraka, ny bibikely manidina sy ny karazana aretina izay mitady hanafika ilay fambolena izay ataontsika eo ambony latabatra eo. Dia tsy adinontsika mandrakariva fa rehefa manao tanjanakanana tsika araka ny fanaovantsika tamin'ny amin'ny tany dia manao fangaro tany an-tranontsika, fasika, dia kompost efa masaka tsara, dia tany mainty na tany mena samy mety daholo. Dia ny lay izany iarovana amin'ny bibikely sy ny otrikaretina izany izay mitady ahazo an'ilay fambolena ataontsika eo. Ia, dia lehilahy ve tompoko izany reny lehilahy aromoka ampiasaintsika amin'ny moka ireny? Mety ireny na reny le lamba voile manify fanaovana rideau ireny koa dia efa mety manifinify ireny. Toy izao ary ny fomba hanaovantsika azy. Arafitrintsika ilay latabatra ka ny refiny dia toy izao. 2 metatra sy sasany ka ny halavany dia ataontsika eo amin'ny 2 metatra eo. Dia efa ozy izy ateo hoe... Dia ny sakany izany 2 metatra sy sasany? Ie. Dia ilay asiana sisiny 20 cm manodidina ny latabatra iny. Sisiny manahoana moa izay tompoko? Sisiny atao amin'ny hazo fisaka, hiarovana an'ilay tany tsy enjera. Ay, atao ohatrany hoe fandriana ho an'ny zazakely ireny izany ohatra dia arovana ilay latabatra eny tompoko. Dia ny ahavy ny tongony tsy atao mihoatra ny 70 cm.
dia zao nanaovantsika azy ohatra ny fanaovantsika tanyjanakanana amin'ny tany ihany mampangotraka rano meloa fa ho atondrakitsika eo ambonin'la fangaritany iny rehefa avy eo dia rehefa vita ny fampangotrahana rano dia le volontsangana ny rariana aloha apetrakitsika eo am'la latabatra eo zany ampandriana le izy na ravinakondro no ataotsika lafika eo ihany koa lafika zany ilana n'la volontsangana ny rariana na le ravinakondro tahonakondro miaraka amin'ny raviny ireny dia rehefa vita izay dia fenonany refangaro tany ireo zany ny latabatra dia atao mahatratra 5 ka hatramin'ny 10 cm ny alaliny arakaraka ny voly izay hovilenao raha ohatra ka hoe voly lavalava faka dia ataonao mahatratra n'le 10 cm zany ny alaliny io zany le fasika komposta tany mena na tany mainty ento afangaro meloa mihitsy zany reo zay vao atao anatin'le latabatra efa voamboatra ento dia rehefa vita izay dia ianao fa mampangotraka rano mangotraka ny rano dia alefanao andrahana n'io le fangaritany io dia avela angatsiaka izy rehefa mangatsiaka izy dia izay ianao vao manao soritra amin'ny hazokoely mahitsy ataonao tsipika dia iny le tsipika ataonao iny ataonao melanelana 10 ka hatramin'ny 15 cm azafady tompoko avy any amin'ny sakany makany amin'ny lavany ve zay le hoe soritra zay sa hoe ahoana zay tianao anaovana azy na amin'ny sakany na amin'ny lavany zay tianao fa io elanelany fotsiny tsy maintsy ajainao tsara 10 cm ny anaovanao ny tsipika na 15 cm satria mbola sitsika lakan-drano koely andrahana azy eo anelanelany avy eo ka raha ohatra ataontsika terikely io dia lasa fangaro be eo le rano sy le vo dia lasa rendrika avy eo le vo nafafintsika dia arotsaka tsirairay ny vo atao ohatra manao kilalao zany dia tsitofana manify kely amin'io le satria rehefa manao an'le sorotritsika amin'le hazo koely dia misy somary ohatra lavaka kely zay zany eo amin'ny faritra iny ohatra ny tatatra kely dia rehefa mamafy an'le votsika dia 5 cm aloha no tena hoe tsara zany amin'ny elanelan'ilay vo atao anatin'le tsipika anatin'le tsipika dia totofana manify ary tondrahana rano efa nampangotrahana ihany koa fa efa nangatsiaka dia ny andrahana anazy tsy tonga dia hoe arrosoir fa manao tavoangy plastika tsika dia re loadoatsika le sary tavoangy iny dia amin'iny no atao fanondrahana anazy na ohatra hoe manana tavoangy misy pipety ireny tsika dia amin'iny koa vao mihatsara zany kelikely kokoa zany le rano mivoaka atondrakitsika anazy dia mandra-pahazo ny aina dia ohatr'izay ny fomba andrahantsika anazy tsy amin'ny arrosoir be zany fa amin'ny tavoangy loadoana ny sisiny na tavoangy pipety ireny dia izao afaka efatrandro namafazanao dia manomboka manisy ranonjezika isaky ny efatrandro ianao mandra-piakatra io vokatra io mandra-pamindra azy eny an-tanimboly zany dia ny vokatra azontsika amin'izay dia sady tsara no matanjaka no tsy andairan'ny aretina sy ny bibikely nresanao teo tompoko le hoe fanondrahana dia hoe mandra-pahazo ny aina zany hoe isan'andro ve zay ny tondrahana sa hoe manahoana arakaraka ny filan'ny voly io raha ohatra hoe izy voly mila rano betsaka ohatra hoe laisoa zao mila rano betsaka zany poireau mila rano betsaka zany kanefa tsy hoe rano betsaka midabasika fa rano atony no tena atao amin'ny voly fa tsy atao tondraka be izy dia arakarak'izay ny andrahantsika anazy draindray ohatra hoe isaky ny 2 andro vao tokony tondrahana draindray mila rano isan'andro arakaraka ny filan'ny voly ihany io akoatran'le ranonjezika zany izay fanondrahana izay eny toko fanondrahana ataontsika isan'andro na isaky ny 2 andro fanondrahanjezika
isaky ny 4 andro dia atao azo masoandro tsara ny toerana. Ny tena tsara dia ataovy eny akaiky n'le tanimboly hovolenao izy ity, na raha ohatra ka moa eo amin'ny hoe fandriam-pahalemana dia raha ohatra ka hoe atahoranao hoe so dia misy maka dia ataovy eo akaiky ny trano fa ataovy azo masoandro tsara ihany koa. Dia azadiny ny manarina voaly anazy isaky ny avy manondraka fa tsy tsara izy zany ataonao tonga dia miboridana be eo. Raha ny tena izy zany le fandrahana dia zao hoe tazonina ho mandomando fa tsy rano be no tondraka aminy. Zay gambany amehezako an'iny fanaovana tanjanakanana ambony latabatra iny. Misy fanamariana ve tompoko azonao amaranana n'izay fandaharantsika izay na afatra? Ny afatra tiako atao dia tsara ity fanaovana tanjanakanana ambony latabatra ity no entintsika miainga rehefa amboly. Satria raha vao io efa nitenenitra teo aloha hoe raha vao any amin'ny masomboly zezika no ratsy fiandohanitsika dia aza manantena vokatra tsara zany. Ka rehefa ireo zany ny masomboly miaraka amin'ny fomba fikarakaraatsika azy no ataontsika tsara dia ho tsara koa zany ny vokatra ho azontsika eo rehefa avy eo. Saotra tompoko. Ambony latabatra. Tantara no soratan'ny Vanjaniaina, andrenesanao ny mpanoratra Sam ary Nardina. Indre fangatsy mbola vita ny lody ihany hatramin'izao ty tanjanakanany. Marina tsy lozan'le rangahy iny fa inona indray ary ty ataony? Ary atao inona reto tsatoka efatra reto e? Marina. Ory lodya! Fa inona ho aty mampitabataba-nao vao maraina ety atamboly ty ry Fleurisy Lodya, atao inona ty ambany ety indray zao reny azo fisaky reny e? Fenao ve tsisy asa atao e? Tsisy atao ahoana ry Fleurisy angatsy hitanao fa namboarako latabatra reto. Latabatra inona? Latabatra koa. Atry ny maly ianao ny laza hoe miketriketrika manao tanjanakanana fa maika mafy voananana. Hatramin'izao na diana angady ray aza tsisy eto tanimboly fa lozanao mandany andro amity. Zany terenao hitatitra komposta vao maraina nefa ai tsisy nininina mbola vita koa reto. Fa tsy hitanao ve reo fasika sy tany mainty efa nangonika reo e? Ho afangaro amin'ireo komposta nitaterinao reo. Dia hitsy ny volotsangana efa voarariko atao tapon'ny latabatra. Reo aneny anisan'ny zavatra ilay nanaovana an'ity tanjanakanana ity e. Raha zavatra fahay mba nataoko ny tsy hiteny. Fino ty mahazo anao e. Ianao ny tena tsy mataka zavatra. Adiadio aloha vao mitsara fa mandreraka beka. Efa hoe tanjanakanana ambony latabatra zao ataoko zao. Lodya, ny vilisy ny sotro ary ny sakafo any natao eny ambony latabatra e. Fa iza indray ny nanodikodina ny sainao anao an'izao e? Zeromako. Efa miaka dapa ihany koa zao ny zavatra ho volena Fleurisy. Ary misakisay ianao anomboako aza fa mandeha ny fotoana. Efa ho avy eo zay Jérôme. Lodya, efa mifoa tsara ve io sainao io e? Mba hazavao aloha fa anaonao foana mihitsy anie nareo Jérôme reto e. Tsy sangy ratsy eto ry Fleurisy fa araky ny fanazavany Jérôme sy ny zavatra hitany masoko nataony de mahomby sady tsara ary maroroka ny zanakanana atao amin'ity tanjanakanana ambony latabatra ity noho ny atao eny amin'ny tany. Satria nahoana? Satria voasoroka hatramin'ny 900 isan-jato ny aretina sy ny bibikely mitady animba ny voly. Ny dikan'izay de ho tsara ny vokatra.
Ary akoatr'izay masokarena lasa miena satria tsy mila fanafody be rehefa salama ny volo ramatoa. Tena mampanofy aty zavatra lazainao ka. Dia atao ahoana rangaty ny ampaniry zanakanany eo ambony latabatra? Latabatra tsotra aloha ty ataoko ty, nefa manaradrefy ara-dalàna. Ay ve atao tonga databatra zany reto tsatoka efatra reto? Misy refiny io fatandremo a, tsy mihoatra ny 70 centimetatra ny avony tongony databatra, de 2 metatra ny alavany, ary 2 metatra sasany ny sakan'ny latabatra. De natao mitovy arak'izay rehefa izay, itsy volotsangana norariana itsy atao tapon'ny latabatra. Azonao? Ka raha tsy misy volotsangana zany de inona no atao? De mety koa ny tahona akondro sy ny raviny atao lafika na hazo fisaka no alahadahatra. Kefa misy volotsangana ny rariana de atao inona zany reto hazo fisaka vingitinao avy any an-trano reto ka? Reo no atao arafitra atao sisiny manodidina ny latabatra ary fleurisia. Azonao? Iarovana ny tany atao eo ambony latabatra io mba tsy enjery. Atao fefo manodidina zany? Ka mba hitsimoka vera angaty ny voly atao. Manahoany e? Oy! Sombokotra mihitsy nareo mivady zany ka tsy maharetronny. Zay raha zero. Manahoana raha Zeroma? Manahoana Zeroma? Salamy. Azafady ringafa mbola nanazava tamin'ny fleurisiny amin'ity tanjanakanana miakadapy ty a. Tena izy mankory Zeroma tsy mino mino afa tena tsara mihitsy zany zao ty fambolenareo amin'ty tsara mihitsy ny zanakanana azo amin'ty tanjanakana antiry fleurisia zany. Zay no antony nampirisiako any lody anao an'ity. Arahana tsara fotsiny ny fepetra rehetra de afaka manantena vokatra tsara avy eo. Efa nazavaiko taminy teo zao ny fomba fanamboarana latabatra. De eto ampametahana ny hazo fisaka atao sisiny io. 20 centimetatra ny avony sisiny io fa so adinon'ia. Ngadray, efa maty refetra ny an-tanàna mihitsy io Zeroma. Ary ao ampiana longia fa zay no antondriako eto. Ohatray, oka re raha Zeroma. Ianao ndray ve no misaotra ringia marina. Orlody a. Ramatoa, ahoany? Efa azonao daholo ve ny komposta ho afangaro amin'iretsy tany maintso sy fasiky retsy fa vetivety anie ty ravitra ty de ho vitanay Zeroma raha izao mifandihany. Raha ny fijeriko an'izao aloha de efa ampitsara eo ka. Sady tany mainty mihitsy zany anareo zany a. Atray, fa nga misy tany tsy mety ihany ko raha Zeroma? Mety daholo ny tany mena na ny tany mainty ka. Ary tena masaka tsara araky ny ilana azy mihitsy zany zezika komposta anareo zany ko. Etry, anananay betsaka raha io Zeroma. Ho afangarotsika tsara zany reo rehefa avy eo. De alefa ato anatin'ity latabatra efa vita sisiny ty. Avy eo tondrahana le ranona mpangotrahana efa rano mangotraka? Fleurisia, fa so de narinao ary le rano mangotraka nampangatsiako tamin'ny vilany tao atokotany tao e. Le tao amin'ny vilany be any dada Berakoto ve? Nga misy vilany be afatsiny ao ramatoa. Ka za ve nahalala fa efa matimaty le izy to de nandroko fa ohatrany mangatsitsika an'le andro e. Fleurisia, finao vidy efa tsy mieritseritra mihitsy e. Asa efa tokony ho vita de enao ndray mataraiky azy tsy mamatambonina fotsiny le ramatody. Tsisy famaliany zany ry zareo fa hevitra tsy mifankahazo fotsiny ny anareo. Hita hoa,
mampangotraka raha ny vaovaondray zany dia avy eo ka nielingelona amin'ny programa ny Jérôme Roviana indray e. Aza matahotra fa raha ny fahitako azy zao a tena mety io. Azavaiko aloha ka raha misy tsy azo azo de ilazao a fa aza miafahafa mihitsy. Hitanao zany ny ataontsika manaraka zany a rehefa vonona ny latabatra de fenona an'le fangarona tany. Ie, de ohatry ny ahoana ny abetsaky le tany? Arakaraky ny voly afafy io. Fa 10 santimetatra no atao alalan'ny fangaro tany eo amin'ny latabatra. Ka raha voly lava faka no afafy a de 10 santimetatra mihitsy no alalan'ny tany ilaina. Avy eo de tondrahana le ranon'angotraka efa nampangatsiahana. Mbola voampangotraka moa zany tio. Oloha dia efa hoe de alohan'ny amafazana ongary Jérôme de manao soritra mahitsy. Atao mielanelana 10 santimetatra zay. Tsy maintsy zay zany ny atao elanelan'ny soritra tsirairay ve? Zay no idealy. Satria mbola asiana lakan-drano kely anorahana ny voly eo anelanelan'ireo tsipika ireo. Ka raha tery loatra ny elanelan'ny tsipika de lasa hifangaro ny vosin'ny rano de ho rendrika ao ny vo. Ka amin'iny soritra iny anera matoa no ametrahana ny vo tsirairay e. Sady mbola atao mielanelana 10 santimetatra ny fametrahana ny vo tsirairay rehefa mamafy azy. Matadidy lesona tsara lody izy aloha. Aza diny fotsiny a. Fa rehefa manondraka nareo de tsy atao amin'ny arrosoir fa makatavoangy plastika. Lohadoahana ny sarony a de amin'iny no anorahana azy mandra-pahazo ny aina tsara. Hafa kely mihitsy. De misy fotoana ve le fanorahana amin'izany? Fleurisy a. Ka manontany any ah. Efa haiko zany e. Arakaraky ny filan'ny voly io. Misy ny voly mila rano be, misy atonontonony. Zany hoe tazonina ho mandomando hatrany zany le tanjanakanana. Ka tsy zay moa izy teo raha Jérôme. Aza manahy ianao Fleurisy fa voafiny lody tsara ty fomba famafazana vaovao ty a. Vazadiny fotsiny a. Rano efa avy nampangotrahana nampangatsiahana zay ihany no azo anondrahana azy. Enonao tsara zany ramatoa. Eny. So de hoe nanaovako dite indray le rano. Nenao manko ny tenanao ihany no mangina loatra. Ka sady misotro kosa ny zany ny olona no mazo ny anjara ny zanakanany. Tsy tainga manko fa ary ahoana moa le ranonjezika ary Jérôme? Zay ary. Vo io ny tokafan'ny Jérôme de zao de efa mamotsitra sahady anahirana. Efa haiko zany fa mody mba aleo mihitsy ngano manazava azy. Am'izay miletika tsara ho andohan'io ramatoa io le izy. Zao ary. Afaka efatrandro ao aoriana mafazana de manomboka manisy ranonjezika sika. Atao isaky ny efatrandro zany ny ranonjezika mandra-pamindra azy eny an-tanimboly. Mazava ary ngaty fa misaotra. Anjaranay manao fampiarana. Oay, ary le voaly moa ahoana? Tazonina volontsangana ihany koa moa iny sa? Zay mihitsika. Fizany mila voaly. Mila saromana laina voaly rery Fleurisy le tanjanakanana. Aza diny mihitsy mametaka an'iny a isaky ny avy nanondraka. Fa nahoana? Mba herovana azy amin'ny bibikely manidina sy ny karazana aretina mitady animba ny voly na ny orana mipatrapatraka ny danikandro be sy ny sisa. Raha arakareo tsara zay a de azo vokatra tsara
matanjaka ary tsy andairan'aretiny nareo sady mety amin'ny tsara zao toerana talaky masoandro zao. Ka aiza zany ny ahita voaly loa dia ka inona ny olana fa le voaly tamin'ny mariazy iny atao ramatoa le izy rehefa hitako manomboka lan'ny koroka sy memavoloko zany ko kratsinako atao inona fotsiny ao ambata ao fotsiny iny maninona raha nilay anao ambany kodo rehefa mivadika volondavenina tsy avelanao sasany io no ampiasaina ka azafadikiosa aloha ka nahoana kosa ny aro ampiasaina rehefa tonga ny andro moka dia ampiasaiko fa tena miaro mihitsy zay eny mavoanareo vehivavy orlodya ninona menatr'olona akatsy alo le voaly zay fanarahanareo vady eo fa aleo alohandy de manzotomanao ampiarany faparaka zero manitsy. Entitra maranako azy efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-boly rehetra izay maro be nareo no miantsana amin'ny telefona sy mandefa SMS amin'ny telefona ko ihany koa hoe nga tsy misy fambolena voly zao dia jereo fa amin'ile boky fahatelo io zany no misy ny karazany voly rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io izay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka dia tongava ty amin'ny AWR na mihetsoa ahy fa zaho aloha tsy mipetraka eto Antananarivo fa zaho ny ambanivohitra no mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky dia tongava ato amin'ny AWR raha ohatra ka tsy dia maika ny ilanao azy dia atsoy amin'ny telefona fa samy misy na aty amiko na ao amin'ny AWR. Ny vidin'ny boky dia R2 satria ny karazany voly rehetra no ao anatin'izay boky izay dia mazotoa aritsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy. Misaotra tompoko. Ataovindray ary ny fampiarana fa anampy anao ilay raintsika any an-danitra. Namanao fanjaniaina sy ny teknisianina samma no nanolotra sy nanomana ny fandaharana ho anao teto androany amin'ny manaraka indray ary. Ankoatra ny fienoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Toy ny fandalianantsika ny filazantsara ny marika. Lohatenino dia manao hoe tsy hisy vato hifanongo. Miaraba sady manasa anao naraka izay ny hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Milaza mialohan'ny loza anjoan'i Jerosalema Jesosy ao amin'ny marika 7:12. Nanahoana ny fihetsepon'ireo mpanaraka azy rehefa nandre izany ary inona no ampianaran'i Jesosy antsika ao amin'ny valiteniny amin'ny andro farany. Hotadiavintsika ao amin'ny marika 7:12 andiny ny 1-7 ny valin'ireo fanontanian'ireo. Marika 7:12 andiny ny 1-7. Ary noho ny ala teo kianjan'ny tempoly Jesosy dia hoy ny mpianany anankiray taminy, mpampianatra akory re reto vato sy rafitra reto? Ary Jesosy nanao taminy hoe, hitanao va ireto rafitra lehibe reto? Tsy avela hisy vato hifanongo eto ka tsy ho ravana. Ary raha nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva tandrifin'ny tempoly izy dia nanontany azy mangingina Petera sy Jakoba sy Jaona ary Andrea hoe, lazao aminay raha oviana no hisy izany.
ary ina no famantarana rehefa ho tonga izany rehetra izany ary jesosy nilaza taminy hoe mitandrema fandrao isa mitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho no izy ka maro no voafitany ary raha mandre ady sy filazana ady ianareo dia aza matahotra tsy maintsy isy izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa isy firenena hitsangana mily firenena ary isy fanjakana hitsangana mily fanjakana ary isy hororotany any amin'ny tany samihafa sady isy mosary izany no fiandohan'ny fahoriana fa mitandrema ianareo fa atolotra amin'ny sinediona sy okapoina ao amin'ny sinagoga ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka noho ny amika ianareo ho vavolombelona aminy ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manahara teo izay holazainareo fa izay teny omenanareo amin'izany oro izany no holazainareo fa tsy ianareo no hiteny fa ny fanahy masina ary ny rahalahy nolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana ary ny ray hanolotra ny zanany ary ny zanaka hitsangana nohitra ny ray aman-dreniny ka hahafaty azy ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena efa nomariditsika fa mahatalanjona tokoa ny rafitra ny tempoly nambaran'ny Flavius Josefa mpanoratra tantara tamin'ny andron'ny Paoly fa ny lalatsara lehibe izany hoe ny filofan'ny Solomona tany amin'ny ilany atsimolay trano dia nahitana andro misa 200 ka tsy nafeny iray tamin'izany raha tsy lehilahy 3 mifampitantana manodidina azy izany voasoratra ao amin'ny boky Antiquities takila 317 sy 477 nilaza nefa Jesosy fa horavana avokoa izany rehetra izany tahaka ny fiafaran'izao tontolo izao no fandrenesan'ireo mpiaino io faminaniana mikasika ilay rafitrano mahatalanjona io izao ny soratan'ilay mpanoratra Kristiana Ellen White ny amin'izany ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila 370 sy 470 hoy izy raha voasarika tamin'ny akanton'ny tempoly ny sain'i Kristy dia inona kosa ary no tsy maintsy ho eritreritra tsy ny loka nataon'ilay nilavina marina fa kanto ny zavatra nanoloana ny masina nefa hoy izy tamin'ny alahelo hitako daholo izany tsara tare tokoa ny trano manondro ireo rindrin'ireo ianareo toy ny milaza fa tsy mety ho rava ny fijery azy nefa inoy ny teniko ho avy ny andro izay tsy havela isy vato ifanoho eto ka tsy ho ravana naniry ny alalan'ny fotoana hitrangan'ny faminanian Jesosy ny mpianatra araka izany dia nanontany amin'ny fotoanandron' izany nivondrona mpianatra vitsivitsy dia Petera sy Jaona sy Jakoba ary Andrea tsy ny fotoana hitrangan'izany ihany no nirian'izy ireo ho fantatra fa ny famantarana iseho mialoha izany koa nampitandrina mpianany Jesosy eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 ny amin'ny zavatra hitranga rehefa manao ny asan'Andriamanitra ao aorian'ny verenena eny an-danitra ireo mpanaradia azy ireo anorona ny fiangonana eto an-tany sy hampandroso azy izy ireo ary tsy homory izany asa izany amely ny mpanaradian'Andriamanitra ny fahavalony ary ampijaly azy ireo nilazain'i Jesosy tamin'ireo mpianatra ireo fa tsy mbola tamin'izany fotoana izany tsy akory no hitrangana izany fa ho avy tsy ho ela nampitandreman'i Jesosy koa ny mpanaradia azy mba tsy ho voafitaka rehefa miseho ny zavatra ratsy eto an-tany na izany aza dia aniraka ny fanahy masina Jesosy ampahery azy ireo omeny fanahy masina azy ireo ny teny mety amin'ny fotoana mety na dia roan'ny fianakaviany sy ny namany aza ireo olon'Andriamanitra ireo tsy tiany Jesosy atahotra ny ho avy ny mpanaradia azy tamin'ny lasa sy ny ankehitriny tokony hiambina sy hiandro ny tompo isika hiaro sy hitarika antsika ao amin'ny fotoan-tsarotra ho avy ny fanahin'Andriamanitra izany fampanantenan'i Jesosy izany no isarantsika androany manasanao mbola anaraka ny toy ny fianarana ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na
feo fanantenana.org.